La 4G By vous présente Ny Vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsirony fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy ato intsony ny tolona mandra-piala ny rajonary mampianina eo amin'ny fitondrana hoe ireo solomavomoaka ho an'ny fanaovana tamin'ity androany ity. Rapitso isin'ny fampiainona kairioka amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ola-tolakandro. Nitohatra ny sitinina eo anolohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nataon'ny solomavomoaka ho an'ny fanaovana sy ny vahoaka maro mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena. Nandresy teo anatrehany filankevim-panjakana ny solomavomoaka mangataka ny fanafoanana ny didim-panjakana manakana ny fanaovana fetsiketsehana any amin'ny faritra. Nahitana fianana ny olona niditra hôpitaly raha nitatitra avy amin'ny HCRA nandritry ny fetin'ny Pentecosta teo. Rono maty ary miisa 770 ireo nahiditra hôpitaly tamin'izany. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka omaly ny fanaovana vaksiny fanenitra amin'ny Ebola any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Fanaovana vaksiny izay tanterahana 13 andro taorian'ny filazana ny fisian'ny aretina izay nahafatesana olona 420. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy tompoko vava manasanao indray anaraka ny fampalalam-By Kolo Tv hatramin'ny farany amin'ity alina ity ny anomboantsika ny vaovao. Tsy ato itsony tolona mandra-piala ny rajonary mampianina eo amin'ny fitondrana ho ireo solomavomoaka amin'ny fanaovana tamin'ity androany ity rapitso. Isan'ny fampanenoana kirurika amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora atoandro. Michela nanarjo. Androany toy ny hetsiky ny fanaovana miaraka amin'ireo solombam-bahoaka 17 tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tahaka ny mahazatra noho ny fandromon'ireo vahoaka marobe sy ny solombam-bahoaka ny fanaovana. Tsy nitsahan'ny tombo ihany koa ireo mpiasa nanatevina ny tolona. Taorin'izay manoloany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana indray ny rehetra. Antony tokana ihany mitaky tsy misy atakandro ny amoany HCC ny dida mikasika ny fanesorana ny filohan'ny pirenena noho ny fanitsakitsahany ny lalam-panorenana. Raha toka efa iray volana katroka izay no nanomboka ity tola ity itoy ary tsy ato izany hoy ireo solombam-bahoaka. Le izy moa efa iarahantsika mahita zany. Nisy ny fitenenana tamin'ny herinandro eo vita tamin'ny herinandro ny tolona. Tsy safidy akory tsy nahavitan'ilay tolona fa mbola miziriziry mifikitra amin'ny toerana ny olona izay tsy tokony efa ho amin'ilay toerana intsony dia voatery mitolona mitoy zany ilay tolona hoe tsy andaniny zany ny eo amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana mbola tsy mamoaka ny heviny dia mitoy ilay tolona ohatra ny androany raha tsy misy ny fiovana androany hariva dia mitoy ohatra ny androany any amin'ny folony fotoana eto amin'ny kianjany 13 Mey dia avao mandeha manantona ihany ny any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia miverina eto ihany. Amafisina hoe izy ity tsy hijanona satria
efa zavatra efa natao ary fantatra fa ilain'ny firenena dia tsy maintsy tohizana. Raha mipitso araka izany isan'ny fampanenoana kiririoka eny amin'izay toerana misy ny rehetra manomboka amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora atoandro. Fihetsika entina mampiseho fa tsy mila ny fitondrana HVM intsony ny rehetra. Ny tohiatrany sy tinina eny anoloan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena izay nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ireo vahoaka maro miaraka amin'izay mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena. Miantarandriana efo. Avant ny déchéance io no ambeten'ny vahoaka maro sy ny solombavambahoaka ny fanovana nandritra ny sitinina nataon'izy ireo io atoandro io teny amin'ny HCC. Tsy tokony raitsy-kombakomba amin'ny fitondrana ny eo anivon'ny HCC ho hiatrany ireto solombavambahoaka ireto ary eny ny feon'ny vahoaka malagasy. Manoloana ny fandikana ny lalam-pandrenana samihafa tokony hamoaka ny didirampitso ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy izy ireo. Efa misy ny famisakisany ny filorazao teo aloha ny lalam-pandrenana. Niezaka izahay tamin'izany nanao déchéance. Inona ny zava-misy? Napetraka tamin'ny HCC mipaka ny responsabilité. Ny lehibe ny fanjakana ny vahoaka hoe iny député mety mankatokatoka na nanaraka vahoaka tamin'izay nagnatena fa misy fiovana eto amin'ny tandrasikity. Indrisy nefa tsy izany ny zava-misy. Raha nomenareo fahefana kely ny filorazao vao mainka ny dingjambo nangalatra firenena. Tonga ny fotoana androany. Efa sy dingon'olongona ny sonjo farafatana ny rampiso avoay ny didy avoakana dia volamena miankina aminareo avy ny Madagasikara sikity na ilamina na ikorotana. Fantatra ny vahoaka malagasy fa tsy voatsangan-drajaoa ny haute cour de justice. Fantatra zao tontolo zao tsy voatsangan-drajaoa ny fananganana ny haute cour de justice ary izany no agnisan'ny antony voalohany amin'ireo maro antony anesorana azy amin'ny fitondrana tompoko lasy tompoko vavy. Koa miantso anareo zahay mba tsy hiraitsy-kombakomba amin'ny rajao izay mivarotra tanindrazana tompoko lasy tompoko vavy. Aka ianareo tsy hiraitsy-kombakomba amin'ity fitondrana izay mpanao kolikoly ity fa efa mahantra loatra ny vahoaka malagasy. Tsy ato ny sitina ho ataon'izy ireo eto alohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mandra-pivoaka ny déchéance ny filoham-pirenena ho hiatran'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Izany dia matokony fahendrenareo aloha zay atreto mandra-pahapolofonareo fa tena izay tokoa zavatra voakanareo. Izay vahoaka eto hiaro anareo, anohana anareo fa raha sanatry ny vava tsy izay le izy dia manasa tanana ihany koa izahay. Fanararotana ihany koa ilazana fa rehefa ny faritra manontolo faritany 5 no mihetsika miaraka amin'ny Tananarivo, rehefa amin'ny 13 Mai no mihetsika efa tsisy fanafantsony zany e. Na izay no iantsoantsonay anareo HCC mbola mialaneniny izahay ary tsy sasatra tsy reraka tonga eto. Oka re, tandremo re, attention sao dia manao zavatra tsy mety. Zay ara family zay fa marena tsara efa tonga eto isan'andro mandra-piteninareo hoe eny ary vaikena fagatahanareo e. Araka izany toeram-pitso ny sitina ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana
ary nivoaka mitaka ny fialany filoham-pirenena sy ny gouvernemanta manontolo. Mangina tanteraka kosa hatreto ny eo anivon'ny HCC. Mandidina n'izay tolona izay hatrany dia nandresy teo anatrehan'ny filan-kevim-panjakana ny solombavam-bahoaka mangataka ny fanafoanana ny didim-panjakana manakana ny fanaovana fitsiketsehana any amin'ny faritra Lily Rabiata. Mihitsy fa dia nandongalika mihitsy ny gouvernemanta ritiny solonandrajana Olivier nandongalika tao fa itsika no nahazo fandresena ampatsaivo kely ny fitoriatsika. Ny fitoriatsika tamin'igny dia misy anakiroa. Gn'anankiray fampiantoana requête en sursis en exécution mikasika an'le décret navoakany gouvernement. Ny faharoa dia requête en annulation an'io décret. Ny décret io dia milaza fa ny province Antananarivo dia tsy mahazo manao fihetseketsehana. Zay voalaza tamin'igny ka nahatonga antsika nametsaka fitoriana. Amin'izao fotoana izao dia ny province rehetra mahakoatra Antananarivo ny enina province mahazo manao fihetseketsehana. Takizay ny fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana mikasika ny fitakiana ny fanafoana an'ilay didim-panjakana manakana ny fanaovana fihetsiketsehana any amin'ny faritra. Raha ny fanazavana tsy nisy famerana nataon'ny gouvernement io ary noraisina ho tsy nilaina ny fitoriana napetraka ny solombavam-bahoaka. Ny ministry ny mponina sy ny ministry ny serasera izay mpitondra teny ny gouvernemanta no nanaosiny io fampitam-baovao io izay voalaza fa tapaka taoriny filan-kevitry ny gouvernemanta. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao araka izany ny hoe manao izay tiany amin'ny fampitam-baovao ve ireo ministra tompon'andraikitra roa ireo. Ny filan-kevim-panjakana ankehitriny no manatsikiafina ny miafina ao ambadiky ny fampitam-baovao ataon'izy ireo. Tahaka ny ahoana ihany koa ny fanamarinana sy ny fanomezana fahefana ireo tompon'andraikitra ireo. Malameloka ny mety ambadika ny fampiantsoana ny sekretary nasional TGV Andriamatoa Erasoarmaka izay nataon'ny sampandraraha élément mixte d'enquête nivony Tobaratsy Mandrava ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanaovana tsy tokony isy hoy izy ireo ny satsakatsakana atao amin'ny olona maneho ny heviny. Fanadiny miantarandrianay. Taorian'ny fampiantsoana ny herinandro teo androany no fotoana nampiantsoana ny sekretera nasional ny TGV Erasoarmaka avy tamin'ny sampandrarany élément mixte d'enquête eny amin'ny Tobaratsy Mandrava. Famotorana mikasika ny raharaha atteinte à la sûreté intérieure de l'État, menace verbale ary violence et voies de fait no tokony natao tamin'ny tenany araka ny voasoratra amin'ny ity taratasy fampiantsoana ity. Mampametra-panontaniana maro ny ambadika izao fampiantsoana izao ho an'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Tsy tokony isy ny famehezana ankolaka ny olom-pirenena ny ny heviny. Fitondrana ampindramin'ny vahoaka io ka mba hisintona amin'izay eritreritra izay tady anampimbava ny vahoaka izay miaina anatin'ny Repoblika Demokratika Malagasy. Ny olon-tsotra izay tonga aty zany dia ny olon-tsotra miombon-kevitra aminay solombavam-bahoaka sy manohana ny hetsika ataonay solombavam-bahoaka. Zany hoe raha aminay manokana zany ny tompon'andraikitra voalohany ny hetsika dia ny solombavam-bahoaka 370 ka tsy hitanay ny tena tokony hoe antom-pisihany hiantsona ampanantsona any namana Erasoarmaka satria ohatran'ireo olona be da be tonga manatevin-daharana miombo-peo amin'ny hetsika fiadiana amin'ny kolikoly sy fiadiana amin'ny tsirariny fa fitakiana ny mangarahara sy ny rariny eto amin'ny firenena. Nanaitra ny maro ihany koa ny andraiketany Braony service des affaires criminelles spéciales ity raharaha ity. Ahina ny mety sy ny hevitra ambadika amin'izao fampiantsoana izao hoy ny solombavam-bahoaka nanontaniana ary manameloka ny mety ho teti-dratsy amin'izany izy ireo. Eto tsara no marihana ity hetsika ataona ity tsy resaka antoko mihitsy zany fa resaka solombavam-bahoaka izay nijoro ho any amin'ny fanovana zay ka eto zany zay dia manameloka ary miantso an'ireo mpanao ankety sy nampiantso aza mba hiverina amin'ny heviny
ankety moa io afaka miantso izy fa zahay zany manameloka raha ohatra miroso milalilalina kokoa satria fijoroana amin'ny mahamalagasy na tonga ny herina somaromaka mijoro amin'io ka eto zahay amin'ny maha-sekretera nasional anay moa izy moa zany sekretera nasional koa dia mijoro izahay ary manameloka araka ny teny lazainay teo hoe amin'izay fisamborana sy antso tsy ho an'ny herina somaromaka irery so de manko entany panay zareo hoe atomboka amin'ny herina somaromaka dia ho tsobotsoponina indray zay vahoaka mijoro amin'ny evina fa izahay dia tsy mankasitraka any fanaovana tsinotsinona an'ireo vahoaka mijoro ho an'ny fanovana izay. Nanambara tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ankelan'ity sekretera nasional'ny TGV ery Rasoamaromaka ity fa mali ny fampiatsoana eny amin'ny tompiratsy mandrava ny tena andram-pitso raha toka tsy namaly izany izy androany. Ahoana ny mikasika ireo tompona ndraikitra eo amin'ny fitondrana isan-karazany voarohirohy tamin'ny raharaha samihafa izay tsy hita ny toy ny hatreto tsy nisy ihany koa ny fampiatsoana. Teo ny raharaha Rinandray Mandavy, ny raharaha Osinarfa, ny raharaha ENMG sy ny maro hafa. Feno ray volana omaly ny etsika ny solomavavoaka ho an'ny fanovana miaraka amin'ireo vahoaka miarady amin'izy ireo araka ny fanambaran'izy ireo moa dia sy ny hevitra izy ireo efa akaiky ny fiovana. Fanadiny Lili Rabiata. Etsika ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana feno ray volana omaly 2 Mey ny fidinana an-dalambe nataon'ireo solombavam-bahoaka 17 mitolona ho an'ny fanovana eto Madagasikara. Solombavam-bahoaka avy amin'ny Tim, Mapara, Malagasy miara-miaingy ary ny mahaleoteny ireo mitarika ny tolona ireo. Raha toka tatitra mikasika ny votoatin'ny lalam-pifidianana teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ataon'ireo solombavam-bahoaka lanty eto Antananarivo renivohitra no ny atom-bon'ny etsika mitoy any amin'ny faritra rehetra na alan'ireo solombavam-bahoaka 17 ireo izany ankehitriny. Noho ny fisian'ny raha latsaka tamin'ny tifitra nataon'ny tafika nandritra io tatitra io no itohizan'ny etsika. Ny iraisan'ny rehetra amin'ny fitakiana tao ankehitriny dia ny fialan'ny filohan'ny repoblika. Fanitsahan-dalàna maro no nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny antony nametrahana ny fangatana ny fialany teny anivony fitsarana-afo momba ny lalam-pandrenana. Ny ainga tamin'ny famolavolana sy ny fanovana ny votoatiny ary ny fampandaniana ny lalàna momba ny fifidianana ny fitakiana. Miteraka amin'ny alabato sy ny fanomezana tompon-dany ny fitondrana ny votoatiny io lalàna io araka fanazavandreo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Nanamafy ihany koa ny fitsarana-afo momba lalam-pandrenana ny amin'ny fisindro andin-dalàna mifanitsaka amin'ny lalam-pandrenana. Navoaka ny filohan'ny repoblika ho manan-kery ihany ireo lalàna ireo na nisy aza ny fanakianana sy ny fepetra tokony arahina amin'ny fanovana ny andininy tokony asorina na ovaina. Napetraka ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ny fitoriana teny amin'ny fitsarana-afo momba lalam-pandrenana. Miandry ny valin'izany ny rehetra ankehitriny mitohy hatrany ankilan'izay ny fitakiana ary andrasana ny tohin-draharaha. Fomba fanaon'ny mpitondra ankehitriny manilika ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena rehetra amin'ny fitantanana nandritry ny tetezamita tsy misy ny vahaolana mazava arosin'ny mpitondra amin'ny olona sy iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra maro ireo tompona andraikitra mandritry ny tetezamita ihany anefa no mbola hita miarady amin'ny mpitondra ankehitriny. Lili Rabiatatra. Tsy misy zava-baovao. Izay raha fitiana ny fomba fiasa sy ny fomba fanaon'ny mpitondra eto Madagasikara amin'ny tsy fitezan-draharaha eto amin'ny firenena. Fomba fanaon'ny mpitondra nandritra ity repoblika faefatra ity ny mampanga ny fitondrana tetezamita ho tompona andraikitra amin'ny olana misy eto amin'ny firenena na amin'ny sehatra sosialy na amin'ny sehatra toe-karena. Ny mpitantana teo aloha hatrany indrindra ny nandritra ny fitondrana tetezamita no nahazo tsiny amin'ny mpitondra ankehitriny. Raha ny zava-misy anefa ampolony ireo tompona andraikitra efa nitazona toerana ambony nandritra ny fitondrana tetezamita ary mbola nomena toerana ambony ihany amin'izao fitondrana izao. 7 izy ireo no ao amin'ny mpanatanteraka. Ny filohan'ny repoblika ankehitriny izay ministry ny vola sy ny teti-bola teo aloha nandritra ny tetezamita. Ny praiministra ankehitriny izay taleny administration du territoire teo amin'ny ministera ny ady tany nandritra ny tetezamita. Ny ministra Ramanatsoa Marcel Benjamin mpikambana teo amin'ny HAT sy teo amin'ny CST ary ministry ny fitanterana. Ny ministra Randriarmanana Arson Edmond mpanolotsaina momba ny développement rural durable teo anivon'ny primature. Ny generaly Rasolofinerina Benig Xavier izay taleny Akamila teo aloha ary ministry ny fiarovam-pirenena ankehitriny. Ny ministra Henri Rabarinjaka fantatra tamin'ny fiarovana ny orinasa Air Madagasikara ary izao natao ministry ny raharaham-bahiny izao. Ny ministra Andriambololona Vonitsalama
sekretera jeneralin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola teo aloha ary ministra ankehitriny. Ny ministra Raveloasson Irlanto, ministra ny tontolo iainana sy ny ala teo aloha ary ministra ny toe-karena ankehitriny. Ny ministra Tazafy Armand izay tale jeneralin'ny hetra teo anivon'ny ministeran'ny vola teo aloha. Ny ministra Razafy Mandimby Eric, filohan'ny filankevim-pitantanan'ny ARM teo aloha ary ministra ny asa vaventy. Ny ministra Maharanty Jean de Dieu, ministra ny fiompiana ary filoha lefitry ny CSR teo aloha ary ministra ny asa ankehitriny. Ny ministra Roland Ratsiraka, filoha lefitry ny HT teo aloha ary filoha lefitry ny CST ihany koa. Ny ministra Toto Lidiara Armalala, mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha ary sekretera mpanjakana misana ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa. Ny ministra Daimananjary Joanita, ministra ny fahasalamana teo aloha. Ny ministra Rasolo Elson Lantoniaina, ministra ny vola sy ny teti-bola, nanolo ny ministra ny vola tamin'izany, Era Joanarmampianina, no sady ihany koa filohan'ny filankevim-pitantanana Sonapar. Ny ministra Jean-Jacques Rabenirina, ministra ny fanabeazam-pirenena ary mpikambana teo amin'ny HT. Ministra Rakotomamonjy André Neipatraky, talemsana ny fitantanana sy ny arabola teo amin'ny ministera ny fambolena. Rajason Henri Laurent, ministra ny serasera. Ny sekretera mpanjakana Rafatrolaza Bary Emmanuel, izay ministra ny fiompiana ihany koa teo aloha. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia hanolotra daty mazava ahafahana manatanteraka ny fifidianana ny seni aoriana ny 17 ny volana Jona ho avy izao raha tsy misy ny fifanarahana politika na izany azy. Tsy tokony hiala amin'ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana isika raha ny fanazavana azo Gaetan Andriatsilava. Fepetra roa lehibe no takin'ny seni ahafahana manatanteraka ny fifidianana amin'ny ity taona ity. Ny lalàna ifeny fifidianana ary ny fitadiavana ny filaminana. Nilaza nefa ny filohan'ny seni fa izay lalàna apetraky ny mpitondra eo no ampiariny. Na lalàna tsara alefanareo eo na lalàna ratsy alefanareo eo dia ny seni zany natao anatanteraka foana ny fifidianana eo anatrehan'ny tranganjavatra zay misy ny promulguena le lalàna, rehefa promulgué le izy publié le izy dia manakiry zany le lalàna dia tanterahana zay lalàna tafapetraka eo zany zay tsy mpanao lalàna fa manome recommandation kosa nataonay zany dia io moa ny lalàna mivoaka dia tanterahana le izy. Raha izay ny zava-mitranga, inona no misakana ny seni tsy hanolotra daty mazava ahafahana manatanteraka ny fifidianana mialohan'ny fotoana araky ny fitakin'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Namaly izany ny filohan'ny seni ary nanamafy fa aoriany 17 ny volana Jona izy ireo vao mety hiroso amin'izany. Mety ho tonga amin'izay zavatra ihany tsika rehefa kelikely fa eto aloha zany mbola misy ny fotoana kely ahafahana tena hoe mahafeno an'le fepetra rehetra dia mbola miandry. Misy fotoana napetraky ny seni hatramin'ny 17 ny volana Jona izy dia miandry an'izay hoe ady hevitra isan'ny tokony zany ahafahantsika miditra ao anatin'izay zavatra zay fa rehefa afaka izay fotoana zay dia hitantsika eo ny zavatra hitranga. Raha zoina, misy hevitra tsy mifanaraka avoakan'ny seni manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana. Milaza izy ireo fa miandry ny lalàna ifeny fifidianana kanefa mankatoa ny lalam-pifidianana izay naroso ny mpitondra fanjakana. Lalàna izay niteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tranga-javatra tahaka izany no mahatonga ny mpanara-baovao ametra-panontaniana amin'ny fahaleovantena ny seni. Nanao hetsika fitakina ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ny farany herinandro teo tany amin'ny faritry Diana. Miantso ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ihany koa izy ireo andray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny feon'ny vahoaka. Fanadiny io na saina. Araka izany, nanatanteraka hetsika mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena ihany koa ireo sendika sy ny vahoaka any amin'ny faritra Diana. Takin'izy ireo ny famohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fitoriana nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Aoka iain'ny feom-bahoaka ny HCC hoy izy ireo. Miangavy anareo tompona ndraiky ao amin'ny ACC anareo mpitsara avo mba anaboaka didy zay mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka etaetan'ny mpampiany fa miantona aminareo ny isian'ny filaminana eto amin'ny tany sy fandrakana eto Madagasikara fa toy ny vahoaka.
tsy ekeny izy ireo ihany koa ny fanitsakitsana ny zo fototry ny mpiasa atao tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana. Ambarane mazava tsara mpampianatra mpanabe manerana ny faritra Antsirano ary manerana Madagasikara koa afaka ty mampitandriny zay amin'ny tompona ndraikitra zay mampiorona manao menasy amin'ny mpampianatra hitolony zay satria manana zo hitolony zay tsy matahotra menasy zay fa hitolona avatra. Mbola imentony fitokonan'ny fianarana lycée moderne ampifilonany LMA mandritra n'ity herinandro ity. Tapaka izany nandritra ny fionan'ireo mpampianatra sy mpandraraha tamin'ity androany ity. Mikael Ramarola. Tsy mbola nisy voavaly hatreto ny fitakinana nataon'ireo mpanabe sy mpandraraha eo anivon'ny lycée moderne ampifilo. Malona izay dia nisy ny fionambean'izy ireo androany ary tapaka nandritra izany fa mbola mitoy hatramin'ny zoma izao ny tsy fisian'ny fampianarana ao amin'ny sekoly. Manentana ny mpampianatra hafa ihany koa izy ireo hitaky ny zo tokony hositrahan'ny mpampianatra. Araky ny azena ataonay dia nanapa-kevitra indray zany zay eto amin'ny mpanabe eto amin'ny LMA sy ny mpandraraha fa mbola hikatona ny sekoly mandritra ny herinandro ity ka ny zoma indray zany zay no manapa-kevitra indray amin'ny alalan'ny AG hoe mbola hidy ve ny sekoly sa tsy hidindray arakaraky ny fivoaran'ny toe-draraha nefany no anaovana an'izany. Fa izay koa zany manentana n'ireo mpampianatra namana mba hivondrona, hifanatona, hifampiresaka, anamafisana ny zao tolona zay hoentina ao anatin'ny fanovana zao satria ny ataoko hoe manova dia hoe manova olona, manova rafitra ary manova fomba fiasa. Dia izay zany amin'ity herinandro ity zao misy an'izay fikatona zay fa izay koa hiezaka anantona an'ireo profesera namanay any amin'ny sy ny mpandraraha any amin'ny lycée hafa eto Antananarivo ahafahanay manamafy kokoa hatrany ilay tolona iarana manao satria tsy tombontsoan'ny mpampianatra ny LMA rero fa irana amin'ny mpampianatra sy ny mpandraraha amin'ny fampianarana era Madagasikara. Nisy ireo mpianatra tonga tamin'ity androany ity ary nampahafantarana fa tsy misy ny fampianarana ary miverina indray amin'ny zoma hampahafantarana ny toan'izany. Tsy misy ny fampianarana raha tsy misy ny fitadiavana vahaolana avy amin'ny tompona andraikitra. Efa voalaza ihany moa hatramin'izay fa raha nisany tao anatin'ity fitondrana ity ny mpampianatra angamba no tena nizaka ny tseranaina indrindra satria averika etona fa nataony ny mpampianatra dia lanja midina fa tsy mba lanja miakatra. Ny zavatra kely teo am-pelatananay ary dia nasorona izany maharary anay mpampianatra zany dia tohizanay foana aloha zany araky ny tapa-kevitsy ny AG ny tsy fiasana manjam-pahatonga ny tolona takinay. Miantso ireo mpampianatra amin'ny toeran-kafa ihany koa ireto mpampianatra eto amin'ny LMA ireto. Mila fanovana ny rafitra hoy izy ireo ary mila fomba fijery vaovao ny rafitry ny fampianarana sy ireo mpampianatra. Raha tsy ahivana manohana ny fitakiana ho an'ny fanovana iarahan'ireo solombavam-bahoaka miisa 770 ihany koa ireto mpampianatra mpanabe nanao ny fanambarana ireto. Fanambarana amin'ny maha-mpampianatra azy ireo fa tsy amin'ny mahasindika azy. Petsy dokavarotra indray isika afaka fotoana fono anarahantsika ny fanafiana dalo ny tranga tany Kalamavony natratra afrikana roa ihany koa ny polisy pirenena tao amin'ny premier arrondissement saika nandefa cocktail molotov rehefa avy eo ary. Mankalaza ny fahadimy taona ny Kolo TV sy ny Kolo FM fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin-dreny ity. Milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny. Entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax, bouquet Blue Lane, décodeur à 6 mois d'abonnement, canapé main à Tulchi Luxor, pack évasion maman omni Regina's Beauty, appareil électroménager à Tulchi Accourdig, fer à lycée avy amin'ny Fiti Boutique, bon d'achat marobe avy amin'ny Shoprite. Tsotra ny fandraisana anjara, dieny zao maka-selfie any amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taona ny Kolo TV, hitanao eny amin'ny Accourdig, Shoprite tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talatamaty. Mandefasa commentaire ao amin'ny page-ny Kolo TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarina dia ataon'izy 25 Mey ao amin'ny fandarana Sokol. Tolory ny fanomezana tsara indrindra neny miaraka amin'ny Kolo TV FM.
Faites-lui plaisir. La promo continue. Bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur votre smartphone préféré. Avec son écran ultra résistant, le Telma Titan est maintenant à 259 000 arrières. Promo flash valable du 11 au 31 mai. Rendez-vous en Telma Shop. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Mbola tsara misy be saina mamoy fotoananareo amin'ny festival Ligue Italiani 26-27 mai ho avy zao, tous unis contre le sida. Ananao mahita azy. Amin'ny andao na agnalavitranao. Fiainako manontolo tsy mety sy koa tsisy anao. Debidebiko fa Hi there. Hey, so what is it you do? I'm kind of the Prince of England. There goes my heart. I've been on a lot of blind dates, pretty much all of them bad. Well, let's see if we can break that streak. And I'd climb every mountain. I want to take you someplace special. And swim every ocean. What's he like? That's the thing, he's amazing. You are the reason. Manambahiny sapana fampahalalam-baovao amin'ny diala ity tsy izany fa Andriamatola alaina rakotonandrasana izay tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny komity fa 7 taona ny CEG. Manambahiny sapana fampahalalam-baovao amin'ny diala ity tsy izany fa Andriamatola alaina rakotonandrasana izay tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny komity fa 7 taona ny CEG akadin'Andriana mirabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Aminao hoe tompona andraikitry ny serasera amin'ny CEG akadin'Andriana izay zay karazany fa 7 taona afaka tantarana hoe makasika zay hoe CEG akadin'Andriana zay. Ia, voalohany teny dia faly miarabanao lalaina dia faly miaraban'ny mpijeritsika ny atokantrano ihany koa manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV. CEG akadin'Andriana ao anatin'ny distrika Avaradrano dia anisan'ny CEG mitsangana voalohany indrindra tao anatin'io distrika Avaradrano nijoro tamin'ny taona 2017 sy 790 ary efa namoaka olomanga maro teto amin'ny firenena, anisan'izany minisitra, anisan'izany ireo mpiasa-panjakana ambony rehetra maro ary mpandraraha maro ihany koa. Amin'izay hoe efa mankalaza ny fa 7 taona nareo zao inona ny hoe anamarianareo an'izay? Anamariana izay fa 7 taona ny joroan'ny CEG akadin'Andriana izay indrindra dia misy fanatsarana izay eritreretinao tanterahana, fanatsarana ireo foto-drafitrasa rehetra izay efa mijoro, izay efa hita fa tena ratsy tokoa satria efa tamin'izany 770 zany no nijoro ny sasany moa misy tateriny fa ny akamaroany fa ratsy avokoa. Tafiditra anatin'ny fanatsarana foto-drafitrasa aloha fandokoana sy ny fanatsarana ny trano, eo ihany koa ny fananganana kianjara-panatanjahantena ho an'ny mpianatra
basketball sy volleyball handball ihany koa fananganana trano ho an'ny gardien eo amin'ny sekoly zany zay ny tanjona zay ary ny tanjona mbo ataonareo matoa misy tanjona zay dia misy ny vola tsy maintsy ampiasaina amin'izay ahoana indray ny fitadiavana an'izay vola zay indrindritsika zao ary tena maro dia maro tokoa ny vola ilaina natanterahana ny asa satria tsy vitsy ny asa ho etretinao tanterahana ama hoe fanatsarana ny sekoly azy zay a dia tena ezaka be ao anatin'izay fitadiavam-bola izay a dia misy zany ny rakitra izay fanaon'ny ankizy ao am-pianarana izay efa ataon'zareo amin'ny andavanandro eo ihany koa ny fivarotana polo a misy ny slogan sy ny marika ny CG Academy andrina eo ny vokatra izay ataon'ireo ray aman-dreny mpianatra ny atoerana izay anetanana ny rehetra moa zany misy ihany koa ny opération varobe menaka izay efa vita moa nataon'ny ray aman-dreny mpianatra nandraisan'ny rehetra anjara ihany koa misy ny fitadiavam-bola amin'ny espace karazana déjeuner concert sy déjeuner dansante izay io déjeuner io zany mbola ho tanterahana amin'ny 7 May ho avy izao ny andiany voalohany ary amin'ny 7 Jolay ny andiany faharoa aorianan'izay a misy hetsika artistika tafiditra ao anatin'ny foara be izany a izay karakaraina any amin'ny commune Akadinandrina izay totsosaina amin'ny 12 13 17 18 Jona ho avy izao tafiditra ao anatin'izany ny bal de jeune sy ny fitondrana vokatra izay varotana ho an'ireo ray aman-dreny ho an'ireo malala tanana kosa ahoana misy ve ny fomba afaka ataony inona ny fomba afaka ataony raha te hanampy anareo izy ho an'ireo malala tanana satria amin'ny hoe ezaka goavana azy zay dia tsy vitan'ny komite irery a tsy vitan'ny ray aman-dreny mpianatra irery a tsy vitan'ny mpianatra irery no karakara sy manao ny fitadiavam-bola entina natanterahana an'izay asa zay dia misy ny compte bancaire zany a efa nisokafana ho an'ny fanaovana tolo-tanana ho amin'ny malala tanana dia eo amin'ny compte VF CG Academy andrina numéro de compte 0005 0 zany dia 5 05 004 010 542 / 24 BF Antaninarenina zany misy azy io a raha misy ny lina amin'izay ho fanampiana sy ho fanatsarana ny CG Academy andrina dia mandray io compte io raha tena hoe misy fanazavana fanampiny tiana ireo olona izay mpijerentsika zao hoe ho fantatra any aminareo dia ahoana ny hoe afaka hifandraisana misy tokoa ny fifandraisana misy ny fifandraisana ho an'ny serasera ao ny groupe Facebook izay mitsangana amin'ny alalan'ny mainty milala CG Academy andrina izy io moa zany izay fotsiny anarany hoe mainty milala CG Academy andrina fa tsy voatery hoe ireo mainty milala ihany no miditra ao anatin'le izy fa izay vonika anampy sy malala tanana sy vonina n'olo tanana ihany koa ho an'ny fikarakarana anetsika rehetrarehetra dia ao ihany koa ny numéro téléphone zany izay azahoana ny directeur ny CG 034 63 752 29 dia ny tenako moa zany monsieur Lalaina Rakotonandrasana 033 14 610 86 ao ihany koa monsieur Tsilavina 034 55 951 68 amaranantsika azy alefasa ny fanentanana ho amin'ny hetsika ia fanentanana zany ho an'ny ity tsy ho an'ny hoe mainty milala irery na ho an'ny zanakam-pelezana irery eo amin'ny CG Academy andrina fa ho an'ny rehetra izay manatrika sy mijery izao fahitalavitra izao a dia manentana antsika maro ny zavatra efa natao nefa ny tanjona koa tena ngeza sy goavana satria amin'ny fomba fitenitsika dia hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra nefa ao anatin'izay nefa ny raha ohatra mianatra ireo zanatsika ireo kanefa mianatra ao anatin'ny tontolo ratsy dia mety kely ihany ny fandraisan'le fampianarana ampitaina dikan'izany mila tsaraina zany le tontolo ianaran'ny ankizy mba atafita tsara le fampianarana any amin'zareo dia manentana ireo izay malala tanana aloha voalohany indrindra mba hanampy ara-kevitra ara-bola tsy voatery hoe vola ihany moa fa ara-kevitra ara-bola ara-pitaovana indrindra
anatsarana sy hoentina natanterahana ny asa. Eo ihany koa manentana antsika rehetra izay avany akadina andrina izay natsapa fanandalo tao amin'ny sujet akadina andrina indrindra fa ireo mainto milaly rehetra mba ho tonga amin'izay antso satria maro ny antso etsonan'ireo mainto milaly sy avany amin'iny toerana iny ao anatin'izay dia mba manentana antsika rehetra zany no tonga sy hanotrona sy hametanana mba natanterahana ilay tanjona. Ankasitrany ianao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Makasitraka anao ilalaina dia makasitraka fa ny anoizatsika ny vaovao dia nitranganina fanafian-dalalo nrongo fiadina tao amin'ny komuna Mangidy Kalamavony hita ny omaly vokany omby anjato ny lasan'ireo dahalo mpiarady iray no namon'ny hainy fanadiny Iona Saina. Dahalo mahery ny 7 no niakatra ny tanànan'ny Kalamavony tao amin'ny komuna Mangidy omaly. Sabatra, lefona, basy toa ny Kalaknikov no nentin'ireo dahalo tamin'izany. Raha ny fampitamba-vaovao ray avy any an-toerana, tsenany tao amin'ny komuna Mangidy ny andron'ny omaly, ka izay no nararotin'ireo dahalo mirongo basy naka ireo omby entina amidy. Noraonana ireo fokon'olona ka tsy nisy afaka nanohitra raha ny fantatra hatrany. Tsy misy afa-tsy izandary 7 ihany koa ny ao amin'ity komuna ity izay nitazam-potsiny ny zavan-tranga. Vokany, omby anjato no lasan'ireo dahalo tamin'izany ary olona iray avy amin'ireo mpanaradia no voatifitry ny dahalo ka namony ainy. Ity fanafiana ity no nahery vaika indrindra ny tranga tao Kalamavony hoy ny fanazavan'ireo mponina avy any an-toerana izay miantso ny fandraisana andraikitry ny sanambaratongany manoloana izao tsy fandriam-pahalemana izao. Teratany Afrikana Rola notrateky ny polisy pirenena tao amin'ny premier arrondissement tamin'ity androany ity saika anapoaka cocktail molotov teny an-toerana aloha ranom-baovao azo tamin'ny olon-tsotra mofo natratraranan'ireo Rola ireo raha ny fanazavana azo Henri Florian. Teratany Afrikana Rola notrateky ny polisy pirenena androany saika anapoaka cocktail molotov ty Analakely. Avy amin'ireo mpivarotra teny amin'ny manodidina izay nahatsikaritra toe-javatra mampiaya no nalalana azy Rola ireto ary nampandre avy hatrany ny polisy pirenena. Nijery tena an-toerana avy hatrany ny polisy pirenena ary tratra tena amin'izy Rola ireto ny cocktail molotov izay fantatra fa saika apokan'izy ireo ty Analakely. Nisy vaovao zany azo tamin'ny maraina fa misy tranga mampiaya eo Analakely. Dia nandeha avy hatrany ny zareo ny premier arrondissement nanao recoupement hoe ino zany zavatra mampiaya ao zany. Dia rehefa natao ny vérification sy ny fisamborana dia teratany afrikana anankiroa ny voasambotra ary mbola tratra teo aminy reto fitaovana reto. Raha jerena moa zany hoe ina le fitaovana dia karazana fitaovana fampiasa le fitentsika amin'le hoe cocktail molotov zany. Le cocktail molotov moa zany tia misy an'ity tavoahangy ity izay misy an'ireo lasansy izay ampiretina ka rehefa mirehatra dia ty maisy ty no mandrehatra an'le lasansy ao anatiny. Dia misy an'ireto anankiroa reto charge explosif. Le charge explosive reo zany gaz butane ny fahitantsika anazy andreo ka rehefa mipoaka zany ty tavoahangy ty dia reto no manome an'ilay afo. Zay zany raha fipetraka an'ireto zavatra anina reto. Vao tonga ny 12 May lasa teo izy Rola ireto raha ny fanazavana hatrany ary fitsangatsangana no hita tao anaty pasiporn'izy ireo. Tsy mbola fantatra kosa ny ao ambadika izy ireo ary misokatra ny fanadiadiana. Dia araka ny reto hita amin'ny passeport reto dia tonga teny Ivato zareo tamin'ny 17 May teo ary visa touristique moa no natongavany teto. Zany hoe raha hitsangatsangana natongavany eto amintsika dia nefa zao le akta ho atao mamperitreritra zany zavatra zany. Ny ara-tonga izy mirala reo dia eto zany dia hijerentsika hoe hiraka ve nataon'ireo olona reo sa hoe inona marina ny tena antondiany teto. Taorian'ny nietsika nataon'ny solombavamboaka ho an'ny fanovana teny amin'ny université n'Antananarivo izay nisy ny fanapoana cocktail molotov teny Analakely indray no nahitana izany tamin'ity androany ity. Tsy mbola misy ny anarana mivoaka amin'izay ho tomponantoka tamin'ireo tranga ireo. Andrasana ny tokon'ny fanadihadiana. Nahitana fianana kosa ny olona niditra hôpitaly raha nitatitra avy amin'ny hôpitaly Algérie nandritra ny fetin'ny Pentecosta teo rono maty ary miisa 770 ireo nahiditra hôpitaly tamin'izany. Mikael Ramarola. Raha nitatitra avy amin'ny Algérie dia misy elanelana lavitra noho ny tamin'ny taona lasa ireo olona nandalo hôpitaly
tamin'ny alahady ny Pentecôte sy ny alatsinain'ny Pentecôte ity. Ho an'ny Asiara teo anivon'ny urgence chirurgicale na ny vonjitaitra ara-pandidiana dia miisa 270 ireo olona nandalo ny hopitaly. Ny 700 amin'izay niditra hopitaly ary miisa 2 ireo namony ainy. Miisa 420 ny adiady madinika na ny accident à responsabilité civile. Miisa 520 ireo naratra noho ny lozam-pifamoivozana na ny accident de la circulation ary 20 ny loza tany an-trano na ny accident domestique. Nahatratra 3 kosa ny loza am-pierinasa na ny accident de travail. Raha ho an'ny famelomanaina sy ny fitsaboana ny voampozina dia misa 5 ireo tratra ny fisotrotoka diso tafahoatra ka tsy maintsy nahiditra hopitaly. Raha ny décédé tao amin'ny urgence chirurgicale natao hoe cadavre en dépôt, zany hoe samihafa zay tsy mahataty amin'ny hopitaly fa cadavre en dépôt dia nisy anankiroa. Raha tao tsotsotra ny fampitana tamin'ny 2017 dia niaina ny olona niditra tonga tao amin'ny urgence chirurgicale tamin'ny herintaona izy 236 tamin'ity 192. Ny hospitalisation mitovitovy ihany satria raha tamin'ny herintaona izy 47 tamin'ity taon'ity izy 46. Amin'ny ankapobeny niena nisan'ireo olona nandalo teo amin'ny hopitaly nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pentecôste tamin'ity taona ity raha mita tamin'ny taona lasa. Mahakasika ny firehetana ny building Ramarson tetsy Soran'ny alahady lasa teo court circuit no nandohan'ny afo ranonambarany ireo mpivarotra teny an-toerana sy ny manodidina sy ny mpamonjy vona fanadina. Tokony tamin'ny 2 ratolakandro teo eo no nirehatra ny afo teny amin'ny tranombarotra building Ramarson. Tsy nisy mpivarotra teny an-toerana tamin'ny fotoana io. Tsy nisy ihany koa ny ainana fohy. Saingy nisy teratany sy nota raiky teny ambony rihana izay novonjen'ireo mpamonjy voina raha nambaran'ireo nanatry maso. Nisy setroka be avy riandrevana ry dia le ankizy kely le teto zany misy ankizy kely dia le sinoara saky sotra tefa le mpamonjy voina zany ohatry hoe varina maka le varavarana tery dia avy eo tavavoaka ihany le sinoto rehefa nisy olona tao tamin'ny maraina nanao sodiora dia rehefa lasa ireo olon'ireo zany tamin'ny maraina dia nakatony tsara ny trano sy ny tsena tao dia inseho le firetana tamin'ny roa io. Rehefa tonga toeratoerana moa zany zay dia mity be ny tsena na avy aty amin'le sosolina aty amin'ny building Ramarson na le avy aty amin'ny arabe satria ladiny ihany dia tsisy mivarotra zany teo. Rehefa tonga teo dia tsy maintsy novakina le varavarana vy. Rehefa tonga tao moa zany ny tena dia tsy maintsy nijery tao dia tao amin'ny sosolina nisy firetana. Somary efa nisy box anankiroa no nirehitra tao amin'ny sosolina tao dia natao moa ny asa-pamonjena dia maty tanteraka ihany le tao amin'ny sosolina. Tao amin'ny sosolina zany box 10 azafady dia tao amin'ny rez-de-chaussée box 5. Dia anatandahy zany ireo box ireo niarahany rehitra daholo rehefa avy eo nirehitra zany le tao amin'le sosolina dia namonjy le tao amin'le rez-de-chaussée zany zay. Dia avy eo koa moa farany mbola nisy tafakatra tao amin'ny deuxième étage izy na premier étage ary moa zay. Dia rehefa atambatra zany ny box mainty amin'ireo sosolina rez-de-chaussée premier étage ireo dia nisy tao amin'ny 18 teo no box nirehitra. Ireo box ireo moa dia nisy entana daholo, nisy akanjo, lamba, fitaovana be da be zany ny amidy ao anatin'ny tsena io nirehitra daholo zany zay fa tena hitany hoe nisy dégâts betsaka dia tao amin'ny sosolina zany nisy dégâts betsaka. Box miisa 12 no maikilan'ny afo raha nambaran'ny kapiten'ny vondron'ny mpamonjy voina. Tsy mbola fantatra kosa ankilan'izay ny tetipidin'ireo entana simba sy maina ndritra iloza io. Pejany finoana kosa indray Monseigneur Désiré Tsara Azanano kardinalin'ny Madagasikara vaovao taorinan'ny fanendren'ny Papa François nandritry ny lamesa lehibe fanao isa-taona tao Vatican ny alahady lasa teo. Henri Florian. I Monseigneur Désiré Tsara Azana indray zao no lasa kardinalin'ny Madagasikara notendren'ny Papa François nandritra ny lamesa lehibe fanao isan-taona ny andro ny Pentecote tao Vatican. 70 taona aty aorian'ny janonan'ny kardinaly Armand Gaëtan Razafindatandra tsy ho kardinalin'ny Madagasikara intsony ny fahafito ny volana Desambra 2024. Izao indray vonanendry kardinaly ho an'ny Madagasikara ny Papa Ray Masina. Ny archevêque Toamasina Monseigneur Désiré Tsara Azana no notendren'ny Papa François ho kardinaly vavoan'ny Madagasikara. Manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny finoana katolika ny kardinaly amin'ny mahampandolo-tsaina ny Papa azy. Ny kardinaly dia ny asany voalohany zany
fidinin'ny papa izy a ao anatin'ireo zay atao hoe cardinal mpifidy ifidin'ny papa ray masina zay ny asany voalohany ka misy lalàna mifeny io a nataon'ny papa Joampolo faharoa masina hoe pastor bonus ka nisan'ny cardinal mpifidy a maneran-tany a dia 20 faharoa mpanolontsaina amin'ny papa io amin'ny fitantanana n'eglizy katolika maneran-tany ka toy io fanendrena azy io dia tsy maintsy ho voatendry ao anatin'ireo sampandraraha maro ray amin'ireo sampandraraha maro ao Vatican antsoina hoe congrégation romaine izy fahatelo a dia ny cardinal ihany koa nomeny antsika manambara hoe ao am-pon'ny papa ray masina zany Madagasikara. Manodidina ny 200 ny kardinaly manerana izao tontolo izao fa ny 20 amin'ireo ihany no mifidin'ny papa ray masina ary tafiditra ao anatin'ireo ny kardinaly Madagasikara Monseigneur Désiré Tsarahazana. Tsy misy antony manokana izao fahazahoana kardinaly vaovao izao fa safidin'ny papa manokana. Io a dia safidy tsika eto manko zay nisy dia lasa zay ny lojikatsika. Ohatra zao any Frantsa, any Italie dia diocèse kely Antananarivo misy cardinal maromaro zany hoe tsy voatery tsy maintsy ho zay ny lojika fa io a zay fahitan'ny papa ray masina ny hoe zao ny filatsika tsika ne mety afaka manana hatramin'ny hoe cardinal maromaro possible zany fa tsy mbola zany aloha zao fa io ny tenen'ny papa dia mametra-panontaniana dolidoly amin'izay le lojikatsika zay hoe nanantsika taloha ela be vao tsy nisy teto ny cardinal fa nanina indray lasa nakary dia io safidy manokany ray masina io isaorana azy aloha nanome tombony lehibe ho an'ny Madagasikara izao fananana kardinaly vaovao izao taorian'ny tsinam-pisy izany tao anatin'ny 13 taona izay hanamafy kokoa ny fifandraisan'ny Madagasikara indrindra ny finoana katolika amin'ny Vatican izao fahazahoana kardinaly vaovao izao andrasan'ny mpino araka izany ny fametrahana azy amin'ny fomba ofisialy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia araka ny efa mahazatra dia tsy mitsahatra manome fahafampo ho an'ny mpanjifa hatrany botika Elite Techno. Amin'izao fetiny reny izao dia misy nitolotra vaovao indray ho an'ny reny rehetra mahazo robe iray izay tiany ao amin'ny botika modèle Ankazomanga Ambohibao ary Ambodiny Sotra izay mividy smartphone. Albertin Ramerarivo. Fetin'ny reny miavaka izay indray notolotra omen'ny Elite Techno ho an'ireo mpanjifa sy mpankafy finday avo lenta amin'izao fetin'ny reny izao. Mahazo misafidy robe izay tiany ao amin'ny boutique modèle izay mividy smartphone Techno. Manomboka ny alarobia 17 Mey hatramin'ny sabotsy 20 Mey izao. Finday izay afaka mifaninana amin'ireo karazana finday avo lenta efa hita maneran-tany. Fety dia miaramiavaka be zany miaraka amin'ny Elite Techno araka ny famazatra zany dia tsy mitsahatra manome fahafampo ho an'ny mpanjifa trano Techno dia amin'izao fety dia miara zao dia manatolotra miavaka be zay ho an'ny reny rehetra manomboka ny 13 Mey alarobia ka hatramin'ny sabotsy 9 Mey izay mividy smartphone rehetrarehetra zany ato aminay dia mahazo robe même épaule avy ao amin'ny boutique modèle afaka misafidy izay tiany mihitsy ny client zany amin'io. Tahaka izao ireo karazana robe sy akanjo isafidianana ao amin'ny boutique modèle Ankazomanga, Itaos Horizon, Ambohibao, Ambodiny Sotra. Mariana zany fara mividy smartphone ato aminay dia mahazo an'ilay cadeau robe afaka mividy izay tiana mihitsy ao amin'ny boutique modèle. Dia Mariana koa zany fa garantie 13 mois daholo ny téléphone Techno. Tonga avy maro zany fa efa voniny izay eto amin'ny Elite Techno amin'ny fahafapoanareo hatrany. Manomboka ny 17 Mey ka hatramin'ny 19 Mey io tolotra omen'ny Elite Techno io manerana ireo tranombarotra Elite Techno rehetra eto Antananarivo. Elite Ampifilo, Techno Centre Béoririka, Elite Suprême Centre Box 204, Techno Ankasina Enceinte Madinox, Techno Ambohibao, Techno Anospatrana.
tontolon'ny kanto kosa indray dia nafana ny sehatra omaly nandritra ny fandraisana anjara ny tarika flash be tamin'ny fampisehoana izay natao teny amin'ny club nautique Evata akokitry ny fampisehoana moa dia maro ireo fitetezam-paritra ataon'ny tarika. Mikael Armarona. Mpanakanto maro no naray anjara tamin'ny fampisehoana natao teny amin'ny club nautique Evata omaly ary isan'izany ny tarika flash be. Nafanain'ny tarika ny sehatra nandritra ny fandalovan'izy ireo. Ankoatra izay dia maro ny toerana izay anaovan'ny tarika fampisehoana amin'ity taona ity. Programmanay zao après ni lundi de Pentecôte dia any amin'ny mois de juin any amin'ny 23-24 juin zany zay any amin'ny faritra ny Morondava any 23-24 juin ka miomana anareo zay mahita na amin'ny teny eto any aminareo indray zany groupe flash B amin'ny fotoana io 23-24 juin. Après an'izay indray dia any amin'ny le 25 juin zany any amin'ny faritra Ambatolahy indray zany no misy any groupe flash B. De 26 juin amizay zay manao fety any vahoakany miandry vazo zany amin'ny 26 juin. De après zay moa zany misy zava-dehibe amin'ny mois de juillet indray zany zay mitety any faritra ny Sofia iny. De après faritra Sofia misy an'ilay tena festival lehibe izay karakarain'ny groupe Wawa izay antsoina hoe festival Somaro izay atao any Anosy manomboka amin'ny 1er août jusqu'à 5 août zany io festival io izay fataony isan-taona. Ka ho hitanareo any koa ny groupe flash B amin'io miaraka amin'ny groupe Daphné sy Tansmena izy manafana anareo any. Ka miomana ary nareo rehetrarehetra mpankafy fa ho avy any aminareo tsirairay ihany ny groupe flash B. Isatrany ihany koa ny fanomezana hira mafana ho an'ny mpankafy na izany azy misy ny hira milamina. Ie, tsy maintsy amena hira mafana foana aloha ato satria ny mpankafy zany ny olona rehetra zany mila zavatra mafampana zany mila ambiance dia tsy maintsy manao hira mafampana fa hoy slow ihany koa ho avy ao ho an'izay mpankafy slow ihany koa dia samy mahazo ny anjarany daholo ny mpankafy rehetra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanomboka omaly ny fanaovana vaksiny fanenitry ny Ebola amin'ny République démocratique ny Congo. Fanaovana vaksiny moa izay tanterahana teny 12 andro taorian'ny filazana ny fisian'ny aretina izay nahafatesana olona 420 fanedina amin'ny sariny France 24. Natomboky ny fitondram-panjakana congolaise sy ny onivon'ny OMS omaly alatsinainy 20 Mey tao amin'ny faritra Mbandaka any avaratra ny rehefan'ny République démocratique ny Congo ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny tazo hémorragique Ebola. Manoloana ny lapan'ny tanàna any an-toerana no nanatanterahana sy ny tsinjarana izany ary natrehy ny ministry ny fahasalamana congolais Oli Olunga. Raha nitatitra avy amin'ny fitondram-panjakana congolaise hatrany 540 isa no vaksiny voaray hatramin'izao ary isy vaksiny 3 tsy fanampiny izany. Hatreto 40 ny fantatra fa namony ainy tany amin'ity faritra anatanterahana ny vaksiny fobe voalohany ity raha nitatitra avy amin'ny OMS. Mbandaka izay faritra fifamezivezen'olona maro ary ahitana mponina ray faingo roa tapitrisa. Olona 770 no fantatra fa voan'ny Ebola ary misy hafa ayahina raha nambaran'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana congolais olona 900 no vinavinaina azo ny vaksiny fanefitra amin'ny Ebola. Raha nambaran'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana any an-toerana hatrany tanjona amin'izao fanaovam-vaksiny izao ny fihezana ny fiparihan'ny aretina sy ny fiarovana ny an'ireo mponina sy ireo mpitsabo. Aorin'izay isindray ny fanaovam-vaksiny andian'ny faharoa ka ireo ny fanerasera tamin'ny marary ny Ebola ny fianakaviany sy ny manodidina azy no atao vaksiny manaraka. Raha ny tantara intsivy ny République démocratique ny Congo no nahitana ny otrikaretina Ebola ary ny taona 770 no nahitana voalohany izany tany an-toerana. Ity tazo ity izay namoizana ain'olona 309 sy iray alina tany Guinée, Liberia ary Sierra Leone teo anelanelan'ny taona 420 sy 20 hatramin'ny 420 sy 20.
dia iny maresaky resam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia avelo amin'ny fodalo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.